Ampifalian-dray ny rahako aminareo amin'ny alalan'izao météo izao. Ny sara azo avy amin'ny zana-bolana mbola mampiseho amintsika hatrany fa ho an'ny anio ny mandrafitra ny toetry ny andro dia mbola aly izay antonony hatrany. Iny ilany atsinanany mbola rakotra ny rahona manifinify izay hitondra orana any amin'iny ilany atsinanany nositsika iny. Raha jerentsika izao ny toetry ny andro raha pitsy vao maraina dia efa anorana malefaka ny aty amin'ny faritra Isava sy aty Analanjorofo aty fa azo orana tandrifindraona kosa ny aty amin'ny faritra Atsinanana sy ny Vadivavy-Fitovinany. Ny ilany atsinanany afovoantany mahazo andian-javona kely ny vao maraina toy izay ihany koa ny aty amin'ny faritra atsimo atsinanana ity. Sisan'izay dia saika hibalika ny masoandro, saika mandraparivan'ny andro. Ny tolakandro dia hitohy hanorana hatrany ny aty amin'ny faritra Isava aty sy ny aty Analanjorofo ary ny aty ny faritra Atsinanana mahazo orana tandrifindraona hatrany ny aty amin'ny Vadivavy-Fitovinany sy atsimo atsinanana. Dia ankoatran'ireo masoandro be lohataona amin'ireo faritra ny ankapobeany andrefana dia mahazo malomaloka kely ny eto amin'ny faritra ny afovoantany. Raha ny vinavina ho an'ny maripana efa nahitana fisondrotana kely raha oharina amin'ny tamin'ny anio ny rapitsofitsy degré Celsius any amin'ny renivohitra ny faritra Ivakinankaratra no ambany indrindra. Ny ambony indrindra indray tsy dia nahitana fiovana 3.3 degré Celsius any Maheva-Tanàna sy any Majunga any fa ny eto amin'ny faritra ny afovoantany nahitana fisondrotana ihany koa raha omaly izao ny vinavina ho an'ny anio izay ny teny hoe manodidina ny 20 hatramin'ny 420 andro any fa manodidina ny 320 sy 420 ny eto amin'ny faritra ny afovoantany. Ho an'ireo firenena vitsivitsy ivelan'i Madagasikara ny any Paris no anorana tandrifindraona kely ny andro dia anorana ny any Johannesburg sy Bangkok. Ny any Milan no hibalika be ny masoandro sady manga ny lanitra fa ny lanitra Nairobi somary takony rahona. Ho an'ireo nosy manodidina antsika dia azo orana tandrifindraona ny any Port-Louis sy Saint-Denis fa hibalika ihany koa ny masoandro manga be ny lanitra ny any Seychelles sy Comores. Dia izay indray no mamarana ny fandaharantsika mametraka ny veloma mandra-piona indray tompoko lasy tompoko vavy.